Salama daholy hanao selfie vite fait zaho tia maly kely any généraly Richard Ravalomanana Kotamby moa ny fiantsoavanareo anazy satria nanontaniny mpanao gazety vahiny izy mahakasika an'i Madagasikara fantrana be mahazo ny firenentsika ity dia ny valiteny dia somary mitovitoy amin'ny valiteny Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Hoy izy Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany hoe non, c'est votre perception mais la réalité est tout autre. Dia mitovitovy ihany zany, mitovitovy. Satria manino? Mitovitovy fo izao satria hevitra Valbrain hevitra ambony hoditroka. Koa izy ny fitenenana avy any Fianaratsoa zay. Hevitra ataingina. Raisonnement nagarabola ve zany noeritreretanao an'voaka malagasy hoe dondrina. Na koa le razokiny anao interview heverinao fa dondrina izy de ihevitra fa ny raisonnement ny valiteny menao anazy dia mitomina sy azo ekena tsara. Hoy izy anao hoe malaza aty ivelany fa Madagasikara dia mahantra farahidiny kanefa maninona hoy izy anao no be dia be embouteillage ao amin'ny tanan-dehibe. De hoy izao hoe rakotambia izany ve de tsy ho takatrao hoe maninona no be embouteillage eto amintsika satria tsy misy fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny mahatanan-dehibe azy. Tsisy fotodrafitrasa. Raha nanana fotodrafitrasa tsara tsika, nanana lalana tsara dia tsisy embouteillage be io. Izay ny antony. Firy isan-jaton'ny malagasy hoy izy anao no manana fiara sao de hoe zay no teneninao hoe nitianao atongavana hoe satria be dia be embouteillage io ny dikan'izay be dia be ny malagasy manana fiara. Firy isan-jaton'ny malagasy manana fiara. Raha nisy gestion de la circulation araka ny tokony ho izy raha nisy ny fanajariana ny tanan-dehibe dia tsy nisy io embouteillage io, tsy nisy io firenena mahantra tsika de tsy manana fahafahana manao an'izany de io ny vokany embouteillage be io. Zay ny vokany fa tsy hoe akory ka hoe mahantra be dia be malagasy manana tomobile. Aotra be zéro manatody zany raisonnement nao zany. De milaza koa ianao hoe tsy mahantra ny voaka malagasy satria mandeha eny amin'ny grande surface hoy ianao, eny amin'ny supermarché hoy izy anao, be dia be ny olona miantsena feno supermarché. De hoy izao hoe Richard Ravalomanana fa heverinao ve fa ireny olona ireny ihany ny vahoaka malagasy, ireny ambany tanàna, ireny olona matory amin'ny sisin-dalana, ireny meny Rajoelina conteneur ireny mena conteneur mba hatoriany, ireny mahatakatra grande surface ve ireny olona ireny? Mahatakatra ve? Vidim-bary io mampimenimenina ny olona. Raha olona ataontsika hoe manana fahafahana mividy, tsy menimenina vidim-bary, tsy menimenina. Fa ny voaka malagasy tsy manana fahafahana dia rariny tokoa raha toa ka imenimenina izy ireo. Rariny raha toa ka imenimenina ny voaka malagasy satria tsy manana fahefahana izay vidim-bary izay. Ka tsy izay olona vitsy kely, olona amin'anjato ohatra no manan-katao nataontsika amina arivo, nataoko hoe amina ray alina aza hoe manan-katao eto Madagasikara dia tsy midika zany fa tsy mantra Madagasikara, tsy mantra malagasy fa 4 millions moa ny voaka malagasy, 4 millions. De zay ny problème zay. Ianareo amin'ny fitondram-panjakana io tsy hainareo kory ny manaiky diso zany. Tsy manaiky diso nareo. Na de efa hita fa efa tsy araka ny tokony ho izy. Tsy mandeha amin'ny laoniny. De mbola mahita excuse foana. Mbola mahita fanazavana foana hanamporofona fa mandroso Madagasikara. Soa ihany ary tsy nampianao raha Kotamby hoe amin'ny firenena mandroso dia misy
teleferika. I Madagasikara ihany koa dia manana teleferika. Noho izany mandroso Madagasikara. Soa ihany tsy nasianao an'izay fa tena vao may fahafaham-baraka. Vao may fahafaham-baraka satria iny ary efa fahafaham-baraka hoe satria be dia be ny embouteillage dia midika izany fa mandroso ny malagasy, mandroso Madagasikara satria be dia be izany le tomobile. Dia be dia be ny makany amin'ny grande surface, feno grande surface dia mandroso tsy mahantra vahoaka malagasy. Firy ny isan'ny grande surface? Misy grande surface isaky ny quartier ve? Dia feno isaky ny quartier ve? Averiko foana. Feno isaky ny quartier ve? Firy isan-jaton'ny malagasy manana fiara? Firy isan-jaton'ny malagasy izany mameno grande surface resanao zany? Toy izao hoe rakorotam-by miala tsiny fa tsy fantatro inona nakorotam-by anao fa indramo kely fa ohatrany tena mikorotana mihitsy le raisonnement. Zay ngambany. Dia hoy izao hoe mbola tonga ny andro, mbola tonga ny andro ahatonganao enjeny eritreretinao io, eritreritranao io. Amin'izao anao mety maty ny feon'ny fieritreretana, tsy miraharaha ankoatry ny tombotsoanao, tsy miraharaha ankoatry ny tombotsoan'ny fianakavianao sy ny olona manodidina anao. Fa ho avy izay andro izay, io feon'ny fieritreretanao hanenjika anao. Ary dia adala akory ny Ntaolo Malagasy raha ny teny hoe aleo enjeny masika toy izay enjeny eritreritra. Dia ho hitanao tsara izany feon'ny fieritreretana izany. Hitanao tsara. Ka tsipiko ny teny aminareo mpitondra fanjakana, mba jereo ihany, mba henoy ny vahoaka malagasy mitaraina ankehitriny, mba henoy satria rehefa tonga ny fotoana, rehefa feno ny kapoaka, tsy maintsy hipoaka ny sarom-bilany, tsy maintsy ninninona saka nataonareo eo, ninninona dia tsy maintsy efa nisy colonel anankiray iny tonga saina iny engany mba tohizany tolony, arengany mba ho maromaro ihany koa no tonga saina satria ny miaramila ny zandary, ny mpitandro filaminana natao hiaro ny ain'ny vahoaka sy ny fananana, natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana ny mpitandro filaminana. Fa mampalahelo ny eto amintsika dia natao hiaro ny fitondrana sy ny fahefana sy ny seza ny mpitandro filaminana, natao hiaro an'zareo. Aiza ny vahoaka madinika? Aiza? Tsisy. Mampalahelo zany zavatra zany fa atao ahoana moa? Zay ny zava-misy. Ka hoy izao hoe mbola ho avy ny fotoana ry général Korotam-by, ho avy aminareo reo ny fahatezeram-bahoaka, feon'ny fieritreretana hanenjika anareo ary ho tsapanareo ary hanenina anareo amin'izay fotoana izay saingy efa tara. Dian'izao tongava saina. Braso.